Ah oui, salama. Alefa miazakazaka kely tsika. Inona ny message atao amin'ny WhatsApp ato. Tena tsy afeniko fa maromaro ny message alefanareo amiko hoe aiza ianao hoe ahoana ianao hoe ngahy ianao tsody tena maromaro ny amin'ireny moa misy fantatra ihany hoe avaiza mety nandehanany fa misaotra anareo rehetrarehetra. Salut Christian Randrianarson. Bonjour cousine Razobavy. Mbola hiatrana sy ny satroka Gen Z ka za tsy Gen Z fa Gen Y. Non Gen Boomer. Gen Boomer. Dahory azo aitsika. Salut aja salama e. Ohatra misy basket zany feoko zany a. Tsy zany ndreo olona fa vonifo io azony nandray vahiny maromaro alina. Tsy nisaraka raha tsy tamin'ny 4 maraina. Reraka dia reraka satria nijery ny hoavy ny firenena no tena andro tokony dinika ary tsy mba hoe fotoana hifankandobera akory fa dinika momba ny hoavy ny firenena sy ny karazany no tena dinika teo. Tena reraka ny havanareo azo menatriny. Dahory anomboka tsika potratrika reto tokoa fa ny miarabantsika rehetra any atokantrano tsirairay aby any amin'izao andro alahady mitatao vovonana izao amin'ny ray sasany na amin'ny ray sy fefany any Madagasikara amin'izao zao amin'ny ray sy fahatelony lady mitatao vovonana hoy satria rehefa lady ohatran'izao no mifankahita eo ao tokantrano ny fianakaviana na somary mivoaka kely dia mitondra izay mazaka dia mba somary eny amoron'olon-dalana eny mibozabozaka eny dia manao pique-nique na excursion eny amoron-dranomasina eny amoron-dalana amin'ny lalana mankany Antsirabe iny eny amin'ny bypass ny amin'ny Majunga moa dia eny amin'ny plage sy ny karazany ny any Digo dia any Rahimena sy ny karazany. Tiliara moa hifaty dia faly miarabantsika rehetrarehetra ary faly ihany koa mahita anareo manjoy maro ity fandaharana ity. Tsara ny mahafantatra ary zaraiko aminareo fa tao anatin'ny 2 volana monja nanomboka volana septambra mbana tsy tapitra ity ny oktobra zay maharoa volana azy dia efa nihoatra ny 25 millions ny totalin'ny olona nijery sy nanaraka ity fandaharana ity. Tena voninahitra lehibe ho antsika izany indrindra fa itsika fidèle mpanaraka na hoe tsika mpanjoy ity fandaharana ity. Tena midika izany fa maro ny olona manaraka antsika. Tsara ihany koa fantatritsika fa
Ity fandaharantsika ity no anisan'ny fandaharana anotokana anaovana transcription, anaovana traduction amin'ny teny frantsay, hatrea mahatonga anahy avy miteny vahiny satria mba hampatonga an'le terme au précis satria ndray andro zay sy ndray hitako le traduction dia imprécise izy ary tsy milaza ny tena profondeur n'le zavatra tena mitranga dia miala tsiny aminareo zany zay mahatonga an'izy hoe ary nendray le rangahy miteny vazaha ndraindray izy miteny gasy satria tiako ho tena hoe le message tena izy no ampitaina any amin'ny tompon'andraikitra tsirairay ihany amin'ny zavatra zay traduisen'ny zareo satria lasa tsy vao androany zany a fa efa nanomboka tany amin'ny taona 2021 tany ho any ary noraisina référence ny fandaharantsika. Azoko lazaina aminareo koa ary isaorana namana anankiray izay fa anisan'ny référence ihany koa ny fandaharantsika satria rehefa vitsy ny mahalala an'izany ary tsy laza hoe avaiza ny origine andreo olonareo fa rehefa nisy renseignements généraux tonga tany Madagasikara avy amin'ny firenena amin'ny teny anglisy dia nitady olona hoe manana analyse impartiale na hoe analyse pertinente ny situation ao Madagasikara reo mpitrandaka précurseur moa filazana azy techniquement fa reo olon'ireo dia ao anatina corpsna renseignements généraux ana firenena tsy n'importe quelle firenena tsy frantsay aloha zany aloha fa firenena amin'ny teny anglisy dia niorantena taty amiko izy ireo ary nametraka fanontaniana 12. Izay fanontaniana 12 zay tsy vita tapakandro tompoko ny naman'izay fa tena mila fandiniana lalina ary tena fandiniana lalina fa napagaga de zao rehefa lasa le fanontaniana voavaly soamatsara de rehefa niaino anao tery ambadika tery ny zavatra nitranga une bonne partie an'io valim-panontaniana io no nentin'reto membre ny SADC teo ambony table de négociation na teo ambony table firesahana amin'ny zavatra mety ho avy ao amin'ny firenena. Tiako mampatsiahy ary tsy mamenatra aminy teny an'izany. Nisy olona manko nisolokoloky tamin'izany zavatra zany, tamin'izany andro. Anisan'ny gasy iray ary irery anankitelo zay vazana anankiroa no nanao ny conception an'ny nini andro vao maraina alatsinainy au cours ny petit déjeuner. Tany amin'izany toeran'izany tany Madagasikara. Nalefy io ny validena tany an-dafy amin'ny roa sasany valy hoe mety. Na ny terme ny hoe engagement niraisiny Andriamatoa Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana zay nisoniavina tamin'izany dia ampanetretena tompoko ny lazaiko fa anisan'ny tao anatin'izany ny tenako ary zay telo lanina no aniko.
Tsy manana droit nohona ny anaran'izy roa lahy satria ny ray mbola miasa ao Madagasikara ao, karazana élément dormant, fa ny ray efa tsy eo intsony satria izy ambassadeur tamin'izany andro zany. Ka ny déclenchena an'izany dia rehefa nandeha niala taty Frantsa Andriamatoa Dejoinde ka niona tamin'ny filoham-pirenena africain du Sud ametrahana ny mise en œuvre an'izany zavatra zany dia nanaiky ny filoham-pirenena africain ny Afrique du Sud tamin'izany de teo no nanomboka ny fametrahana nini ary nifara tamin'ny mokondohany Andriamatoa Andry Rajoelina zay tsy nanaiky raha tsy nakaty Frantsa farany niona tamin'ny Laurent Fabius de teo nivoahany hoe ianao mbola tanora fa mandrasa aloha amin'ny 2018. Ny tiako lazaina dia tsisy zavatra tonga ho azy ary tsy fantatro na hoe fantatro ny ambaran'ny ampitso, fantatro ny ambaran'ny ampitso raha izay no teny nentin'ireo satria ny teny nentin'ireo tsy sadeka dia tsy izy rehetra fa ny tenina hoe votoatiny zavatra soratako navaliko an'zareo. Ny tsara ho fantatrareo dia hoe misy ny Fleury Rakotomalala zay voatavo henonareo eto. Loxa, tout ce que vous pouvez dire. Za mazaka adona. Samy hafa koa le Fleury Rakotomalala sabotenareo amin'ny zavatra rehetra sy izay mahadiavolana ny sainareo. Fa mbola hafa koa le Fleury Rakotomalala qui travaille dans les coulisses. Et c'est là où je suis à l'aise, très à l'aise. Comme je n'arrête excusez-moi, comme je n'arrête pas de dire à mes partenaires que je suis à l'aise dans les combats. Comme si on dirait, moteurako le izy, motiviana kokoa le tolona atao rehefa misy an'ireny embûche na embuscade reny, je suis à l'aise. Ka io zany no mipetraka amin'ny fantaniana hoe tany amin'ny 2023 no niteny hoe navoaka koa ny proof hoe any amin'ny 2025 lany Andriamatoa Andry Rajoelina premier tour tsy ndre mandeha ny teny an'izany ny mpanaraka dia maheno an'izany ary mahafantatra an'izany. La premier tour Andry Rajoelina satria tsy tanteraky ny mpanohatra no hoe tout sauf Andry Rajoelina. Ary le mouvement mpanohatra infiltré. Misy olona zay miasa sous la bourse d'Andry Rajoelina Indco tao anatin'ireny mouvement reny. Ohatra fotsiny zao sasany hoe rehefa ionga ny Andry Rajoelina dia nalony nangina tanteraka mihitsy. Tsy hainonao izy na feo raiky ary. Ianao zany dia efa mahita hoe maika ity zany taoko. Aza adino ireo vahoaka malagasy fa tout ce qui brille subitement ne sont pas forcément or. Mila mamahantsika zany amin'izay. Tamin'izany dia niteny hoe Marc Ravalomanana ny lany fa io dia ho forceny Andry Rajoelina izy ny lany. Ka raha zany amin'ny plasin'ny Marc Ravalomanana anao tsy manao fa miandry satria hoy aho tamin'izany
amy 2025 no mifarana no mipatsa raitry ny vava ny mandany andro rajolo. Ary mbola nampiko zany taty aoriana rehefa tonga taty tany Madagasikara andrimatoa Emmanuel Macron no volana avril. Volana avril a partir amin'ny eto de manisa volana enina ianareo dia vita andro rajelo ao. Tadidiko tsara mihitsy ny tenin'ny lova Ranoromaro. Natsony ady ozy izy matsanay ianao ozy izy adala. Ianareo adala aho tsy maninona zao fotsiny teneniko anao tsy moramora ho anna président frantsay ne zany tonga amy Madagasikara izy vao manao siniana projet kely kritika kely anankiroa reo. Ho an'ny frantsay ny kritika kely reo projet reo ary jereo eno tsara ho a le tenin'ny farany eny hoe mba mahazo terre rare zany zay. Tena mangataka anie le olona. Tsy fombana firenena mazorana izy zany fitsapany le actionnao hoe est-ce que vous êtes vraiment de vrais partenaires. Na inona lazaintsika malagasy partenaire inévitable sur le plan financier, sur le plan politique, non, sur le plan technique, sur le plan relationnel, amical ou fraternel, sentimental, la France. Ary zay zavatra mampifamatomatitra an'ireo firenena hoe Madagasikara c'est la français. Madagascar n'est pas comme les autres. Madagasikara rehefa hoe vazaha de midika zay frantsay zay le eritreretiny. Fa tsy mieritreritra izy hoe allemand io na ohatran'izany. Rehefa allemand leo de préciseny tsara mihitsy hoe allemand na hoe belge iny. Ary le malagasy rehefa ohatra izy manambady vazaha toetrany nazy hoe zanak'Andriamanitra. Ary firofirony malagasy maniry no nationalité française. Tsy azo négligeny zay. Dika zany misy famatorana le firenena non seulement en matière de mœurs mais surtout sentimentale. Il y a une amitié réelle, fraternelle. Misy gasy aty andafy aty mijery baolina de tena hoe Marseille pur et dur. Misy de tena hoe PSG pur et dur. Any Madagasikara koa de misy an'izany. Zay raha Marseille fa zay tsy PSG an'la zany e. Zay Barça fa tsy Real de Madrid an'la zany. Misy zany. Zany hoe tsy de mitovy am'le fibre ailleurs mihitsy le malagasy zany fa manana ny azy izy. Tsy midika zany hoe olona efa micoloniser anao fa de tianao tsy zay le izy. D'ailleurs, on peut toujours revendiquer le pardon que la France doit exprimer à l'égard des Malgaches. Ça, on peut toujours. On doit même l'exiger, si l'on peut dire. Io no mahatonga anao miteny zany hoe le reto mieritreritra mihitsy hoe satria ny antony nakanesana ny insiste nakanesany Ngiahy Emmanuel Macron any de zao ampiakatra avy am'le hoe sentiment zay de le fraternité de le amitié zay de ampiakatra ny taux de popularité any Andriamatoa Andry Rajoelina. Or le taux de popularité efa tena moins de 5%. Efa tena any anaty lavaka ny sotominy. Ohatra ny fanazavany colonel, ohatra ny fanazavany filoham-pirenena am'izao fotoana zao hoe rehefa anaty lavaka de mandalo lavaka aloha zay vao tafavoaka ety amin'ny mazava. Ny an'Andry Rajoelina ary anaty lavaka mbarika be ary no sotomina tapaka teo antenantena ny ekofé mitotona izy. Tsy nahita mazava zany.
Niezaka nampiakatra amin'ny taux de popularité izy amin'ny fampitongavana n'Andreo Batory Emmanuel Macron dia nisy olona zay hoe voatavina anarany loko sa hoe manisa volana enina nareo raha ela indrindra dia vita andriamatoa Andry Rajoelina. Avril ny tonga tany Emmanuel Macron donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre tsika zao tamin'ny septembre izy dia efa vita. Mbola tsy tapitra ny octobre. Tao anatin'izay fotoan'izay koa dia efa niteny le olombelona zay hoe quelques semaines na sisa nisaina na hoe quelques jours. Tao anatin'izay période zay koa dia niteny le olombelona zay le voatavina lokosa zay hoe les heures sont comptées. Tsy afaka niteny an'izany ianao raha tsy misy élément tangible, irrévocable et par le temps inexorable eo am-pelantananao ahafahanao miteny. Entre autres, mahita ianao en prospective ataonao, en projection ataonao hoe eto eto ty no mifaneno reto korbo reto, eto zany ty zavatra ty. Aza adino fa tokony nakany Madagasikara peu avant une élection ny ministre ny affaires étrangères frantsay. Adinontsika moa zany. Sakana ny andriamatoa Emmanuel Macron tsy mahazo makany ianao. Mpanaloha vitany élection. Iny am'izay izy tonga nataony ny siny tsy niteny mihitsy izy politika fa nidokafany tsara dia iny koa rehefa nidedaka à partir any teo izy no mibilisatra andro-manalina. Zany hoe tsisy devinette mihitsy zany na misy faminaniana tao anatin'ny zavatra natao. C'est pourquoi je dis je ne suis pas devin. Je ne suis qu'un petit et humble, minable prospectiviste. Zay ihany. Raha ianao manao an'izany hoe manao projection na manao prospective anaka anankiray zany, c'est pas à la portée de tout le monde. T'as pas le droit de te tromper et en plus il n'y a pas d'état d'âme dans ce que tu fais, dans ce que tu imposes comme paramètre, ou du moins les paramètres qui s'imposent. Dia ny namako miteny zany hoe fa manino latsy mody ny olona rehetra mody na matahotra ao indray manao hoe matahotra gagazo sy ny karazany. Efa niteny aloha efa ela hoe za tsy intéressé amina poste politique. Fa niteny an'izay efa ela. Faharoa efa niteny koa aho hoe anao hipetraka tsara le gouvernement am'izay tsisy olona hieritseritra hoe tonga any affleurir koto malala dia hieritseritra poste hoe haka poste politika ka de concurrencer andeha hanao ministre na hisy lelaka na hilela-paladia na hanao an'ity chantage rehetrarehetra ty mba ho ministre. Afaka manao chantage anie za. Mba nandray anjara anie za personnel tamin'iny processus iny. Ary raha nisy raha mpanohitra voalohany aniny Andry Rajoelina iny sahako miteny fa voalohany tena sahako miteny an'izany. Tsy Rosy angamba nandahy zany mba anontania Rosy. Dia efa tamin'ny 2008-2009. Fa ninona 2008 tany amin'ny 2008 dia efa niteny hoe hopitehanareo firenena monsieur le président. Raha i Andry Rajoelina nalefanao reo. Iny koa i Andry Rajoelina tonga. Io ary le zao monsieur le président. Lasa izy manao prestation ino ty izy teo prestation de serment.
amin'ny investitura. Tsy napozona azy izy, tsy napozona fa mivadiky lery. Inona tonga ny Sarkozy nyariva tsy maintsy nanao déclaration hoe coup d'état nataon'le bandy io. De aveo mivadiky moramora iny satria io koa moa misy bizina be koa amin'io. Mivadiky le olona aveo de misy bizina. Bon, zay ny fandehany. Fleurira Kotomalala ody na tsy ody. Ao zao raha teneniko anareo. Rehefa mody any Madagasikara de misy andra ngeda be. Etiko karazana symbole. Za manko rehefa miresaka zany amin'ny olona zany de hoe inona ny antony iarahana amin'iny olona iny. Tsy hoe intéressé aho miaraka amina olona, fa ny ahy kosa raha olona hoe tsy azahoako fahaizana, tsy azahoako expérience, tsy ahafahako mampandroso ny fireneko, fa tonga eo de lasa parazita fotsiny, tsy mety amiko. Totran'izay ny tenako zany raha ohatra hoe tonga any Madagasikara ka de ho parazita fotsiny. E tonga hoe ministre e, tonga hoe tsy haiko ambassadeur e, zao ohatran'izao. Ça ne me convient pas du tout. Tsy maintsy mitondra ianao Fleurira Kotomalala. En quoi et sur quoi vous êtes différent? Inona ny contribution-nao entinao ho an'ny firenenao en matière de reconnaissance zao tsy maintsy ilaina maiky. De nametraka fanontaniana tamin'izany andro zany. Nametraka fanontaniana il y a quelques semaines, quelques jours. Tany amin'ny 2009, 2010, 2011, 2012, 2012. Contrat-ko tamin'ny hoe i-reconnaître en transition an'Andriamatoa Andry Rajoelina. J'ai fait travailler mon réseau. Atao anatina réseau d'influence mihitsy ahako. Tsy napasy an'izany. Jusqu'à hatramin'ny hoe nimotra ny frantsay fa ny teny an'i Rajoelina hoe miataka era. Satria nanao erreur. Au lieu de renvoyer l'ascenseur, il a bloqué. Fa milaza zavatra tsy tokony lazaina amin'ny teny anareo an'izany a. Fa anjaranareo miapprécier. Nangatahan'ny frantsay ny Soalala hoe io mba ilainay io fanaovana ino izy teo, anaovana extraction na fer io. Lasa zalahy mendrala sinoa, nahazo 100 millions de dollars zalahy tao, tsisy hitany nalehan'le izy, même pas reconnaissance ho an'ny olona nametraka azy, modin-tsay. Anko fa reo Sarkozy. Ke laha indray de ataoko mahita aloha Sarkozy. Nanomboka teo ny plan Zafelbert. Nanomboka nanatona ny Zafelbert, professeur Zafelbert azafady tompoko, feu Zafelbert, ny frantsay, ho an'izay olona mahatsiaro an'izany de mahita hoe matadidy plutôt. Fa rehefa handray ny ambassadeur amin'ny Frantsa, professeur Albert Zafy, de tsy mandray olona mihitsy izy nizaniza. Tsy azo idirana ny tokotany. Mba nahazo an'izany privilège zany koa ny tenako tamin'izany. Rehefa tapaka tamin'izany fotoan'izany fa ity olona ity no atao premier ministre. Zay marihana fa tsy Omer Belgique aloha tamin'ny voalohany. Fa au dernier moment no navadiky ny ray aman-dreny professeur Zafelbert, Omer Belgique,
Ary nanenena ny tompo famantanana mihitsy satria zay vao nahita olona lehibe mialatsiny hoe tena mialatsiny a Fleury fa takizay le niteneninareo ihany natao. Nanenina izy tam'izay satria nivadiany Andriamatoa maire Belzika izy. Tadidinareo angamba iny kabary nataon'iny hoe asoroka izy sy ny karazany. Fa ny tiako tenenina de zao. Nandeha le plan zay, tafapetraka Andriamatoa au maire Belzika, lobbyinina enjana no nametrahana zany. Ka raha Fleury Rakotomalaly mbola velona izy iny, azo anontaniana tsara hoe marina ve zany sa lainga? Azo anontaniana tsara izy. Fa matoa mamoaka an'izany amin'ny publika, de raha sanatria izy mbola mandainga mbola misy vavolombelona hafa afaka miteny. Misy antony lehibe matoa miteny an'izany ary misy antony lehibe matoa mamoaka an'izany. Dikany matoa tonga any Madagasikara, ho avy any Madagasikara, de misy zavatra lehibe ary govana ao anatin'izany mety hoe processus na reconnaissance zany etiko any. Anisan'ny anjara biriky zany ary c'est pas n'importe quoi, encore moins n'importe qui. Faharoa, androany de efa afaka milaza fa amin'iny herinandro iny koa misy fireneny lehibe iona amin'ny filoham-pirenena malagasy any Madagasikara. De mety tsy ampoizinareo akory fa i-reconnaître an'io fitondran'ny Andriamatoa Mikael Randrianirina, izy efatra am'rahalahy na dimy rahalahy, zany amin'ny lakamisy raha sitrapon'ny tompo, satria tsy maintsy apetraka am-pelantanin'Andriamanitra daholo ny zava-drehetra, no hitrango zany zavatra zany. Ary sitrapon'ny tompo koa de lakamisy koa no hitranga ny zavatra zay entiko ho an'ny firenena malagasy, ho antsika malagasy. Raha tadidinareo ny teny anampy an'io fitondrana io, na iza ao anatiny, na iza tsy ao anatiny. Mahatsapa ary mahita fa manana inona reny filaza zany hoe manana zoto, manana conviction ary le persuasion-ny izy dimy rahalahy symbolisé par leur capitaine, si l'on peut dire, ou leur commandant. Zany hoe ny filoham-pirenena zany Mikael Randrianirina. Nahitako hoe mendriky ny ampiana ireto olona reto ary le firenena tafalatsaka ao anaty lavaka mendriky ny ampiana. Satria raha tsy misy ny reconnaissance, tsy moramora io asa io, tsy moramora io ary teneniko hoe raha tsy mafy ny lobbyinina ty ambadika miasa am'izany, fa io tsy vitany dedadedaka fotsiny, tsy vita io. Tena miteny anareo an'izany hoe tsy vita io satria ary le ny zava-drehetra anga de zao, any am'le vola iodonan'le fitondrana mihitsy no chaos technique.
Zareo miteny aminareo fa marina fa misy ny structure d'État raha iresaka Maurice kely a. Ny amin'ny fanendrehana amin'ny Andriamatoa Mamy Ravatomanga. Za aloha de efa niteny fa tsy de spécialité-ko loatra manendry resy. Mafy ny nataon'izy iny anahy, mafy ny nataon'izy iny anay nivady a. Ary tena mbola mitondra traketra hatramin'izao. Nataon'Andriamatoa Andry Rajoelina koa anatin'izany. Teneniko anareo fa mafy. Tsy moramora anie zany hoe ianao self made man. N'inon'inona zavatra ataonao zany tabo zany, na de facile raha hoe ty misy harena, de anao mihitsy miangavy hoe aleo hanaraka procédure. Mafy anie zany hoe société anao miexiste. Miexiste bel et bien société anao. Iny dia Paul Rabary iny, vavolombelona zany. Zay ara mbola misy hofatra ny Paul Rabary tokony mbola alohanay. Tsy menatra miteny an'izany. Tamin'ny trano be fitaratra be io any Paul Rabary io trano io. Fantatry ny Paul Rabary tsara fa miexiste ny société anay. Tapitapika eo lazaina fa pisy loky tsy miexiste ny société. Amin'ny alalana fitsarana. Nefa misy vola avy any amin'ny fanjakana PE. Amitsosa anay amin'ny fanjakana jusqu'à 750 millions ariary. 300 millions ariary. Ary ny fanjakana ary mbola anananay. Ino tizy teo ohatriny 18 milliards FMG. Asa mbola ao angamba ny dossier an'izany ao amin'ny finance ao ve raha tsy efa tsy haiko izay nanaovan'zareo azy. Ahoana no ahafahanao hitosy vola avy any amin'ny fanjakana? Ahoana no ahafahanao miara-miasa amina société pétrolière raha ohatra ianao tsy en règle amina resaka taxe sy impôt sy NIF sy ny karazany? Ohatran'ny manofy a. Ny mpiara-miasa aminay tsy afaka mitondra ny dossier any amin'ny tokony hitondrana azy satria matahotra représailles, matahotra olona gagazo. Ary vao mainka raha amin'izao fotoan'izao mampatahotra satria misy manenjika anie zay e. Zany hoe zany aloha tsy olan'izany. Tsy olan'izany a, teneniko anareo tsy zany no anakana ny Fleury Rakotomalala ary ataoko retany ho rendany reto mihitsy hoe tsy zany no anakana tsy hanampy ny fireneko. Tsy hanampy ny fitondrana io. Hitondra ny anjara biriky koa na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Ary raisiko adidy mihitsy tany amin'ny 2011, 2009, 2010, 2011, 2012 za contre ny reconnaissance. Fantako tsara mihitsy hoe aiza ny kitihana de ahoana no atao, inona aby no atao de azo io reconnaissance io. Il faut une harmonisation, un degré énorme de confiance et de compétence. Zay ny zavatra io. Za manko sakria teny an'le Maurice teo fa alao tsy dirako na de fantatro raha ny zavatra hitranga hoe ohatran'izao, ohatran'izao, ohatran'izao. Efa nisy nahitsitsika ireny ny zavatra nitranga aloha. Da anjaratsika mieritreritra hoe aiza ho aiza ny tokony andanan'io na ahoana na ahoana. Dikan'izany dia ny fiodiny Andriamatoa Fleury Rakotomalala na tsy fiodiny tsy mampiova n'inona amin'ny raharaham-pirenena fa izy kosa nefa na aiza na zany tsy maintsy handray anjara amin'ny fanampiana ny azahoana an'izany atao hoe reconnaissance
raisiko adidy manokana iny ary ataoko retany reny lanitra manomboka alakamisy de ho hitanareo hoe zany mialany aiky lery manana relation am'zao tonga ndraiky hoe aiky lery manana relation am'zao tsy zavatra vao androany io fa misy foana ny fotoana hoe io izy io tadioka ny zavatra lazaiko teto hoe misy olona vao asa chef d'institution anankiroa avy a Madagasikara aty a Frantsa manomboka eo no miova ny paysage politika a Madagasikara de samina itsika menakavy fa niova inona ny tsy nahazo an'ny Ngara Zafy-Maefa Hermanana inona ny tsy nahazo an'ny Ramatoa Kristina Razanamasoa hatramin'ny tafian-dralahatra ny hatrany nangalana ny telefônina lazaina fa adalo reny olon-dehibe reny da ny zavatra lazaina eto de miainga amina zavatra fototra efa mifampiresahana sy mifampidiniana ny fomba matotra fa matoa izy tsy tanteraka tsy avy aminay zay mpanatanteraka azy fa nany amin'ny fotony any Madagasikara no tsy mahatanteraka azy tadio ary afatra misy zavatra hoe tena tsy azo evitena fa tsy maintsy andalovana ary raha io no evitenao de fa ianao mihitsy no mitady problema zany sy mametraka problema ao an'le firenena tsy za zay a iza moa zay za je suis rien mena an'zao a de vita mena sonikely ray a de vita fa à terme ça donnera quoi à terme ça donnera quoi veloma mahafinaritra toko manam-peona sambo tahian'Andriamanitra etintsika mbavaka foana ny firenena satria mbola maro ny tsy maty voalavo-kibo ary tena afarako foana tsika menakavy tandray amindray tout ce qui brille n'est pas forcément or tout ce qui brille n'est pas forcément or mahaiza manadiady mahaiza mandinika ny zavatra atao mba ahafahana mijery amin'ny sainatony no avy ary indrindraindrindra ahafahana manampy ny ezaka rehetra zay tokony atao amin'ny firenena manana an'izay manana ny tokony hoentina ohatra ny rano misy tsy fantatry ny olona manko fa tany amin'ny taona 2017 zany rano rehefa miteny indraindray ankehitriny hoe ianao ve olona voamaly de ianao nampianatra politika tany amin'ny taona 2013 tany a de anisan'ny asako zany hoe mametraka plan de financement amin'ny resaka projet en carence de financement ao anatin'izany mihitsy tsika malagasy am'izao fotoana zao satria ny secteur ny rano sy ny jiro de en carence de financement manana expertise am'izany ny tenako ary miainako zany ary mbola averiko foana hoe asako miteny hoe nisy zany satria raha ohatra zao Matsadidy Majunga de Majunga zao natao an'izany pour 12 millions de Deutschmark tam'izany 90 zany manko mbola nanana amin'ny volany taona rehetrarehetra reo ny entreprise nanao ny asa tam'izany de VMR
entreprise allemande. Nosy be 2 millions de francs. Raha mbola velona Andriamatoa Zara Josepha de tadidiny zany. Ny FAC, Fonds d'aide et coopération ny financier an'izany. Morondava 6 millions d'euros, 6 millions de francs. Ny FAC ihany koa ny financier an'izany. Atsirabe, raha tsy diso aho 8 millions. Antananarivo 80 millions d'euros satria efa euro indray. Fa rehefa tonga amin'ny fitondrana, ry zalahy de nifirany le izy miala tsiny amin'ny fitenenana de itsika tafiditra canal. Maly zao vao naheno. Jereo tsara ny ratsiny lohany ry Andry Rajoelina. Jereo tsara ny ratsiny lohany ry Andry Rajoelina. Tsy hita ny plan amin'ny resaka ino izy tao distribution d'eau ao amin'ny JIRAMA. Tsy hita. Zany hoe ity fanjakana ity zany lasa vao mainka sahirana ary tonga de miteny antsika zany hoe raha miandry miracle zany nareo tsisy le miracle. Miezaka le fitondram-panjakana manao manetsina an'le zavatra tena tsy mety fa tsy hita io plan io. Zao nefa ny teneniko amin'ny mpitondra fanjakana zany hoe misy fanafodiny mandefa traqueur tsika de iny ny définiran'le plan ahafahana mahazahoana an'le angle rehetrarehetra sy miréhabilité an'le réseau. Io zany tena maika io. Tsy fantatro efa misy ve évaluation. Eto zany sady miresaka aminareo JIRAMA no miresaka aminareo direction de l'eau ny ministère ny rano. Efa misy ve évaluation na estimation amin'ny resaka io rano io raha misy zany amin'ny herinandro mba adefaso message hoe aty dia mety handalo any aminareo ilay expert amin'izany ka tonga de omenareo azy ny dossier rehetrarehetra na photocopie ahafahana mahaka accord de principe amin'ny toerana rehetra zay tokony azahoana an'izany. Tena maika zay de toute manière tsy maintsy hisy ny visite de courtoisie any amin'ny ministry ny rano par rapport an'izany ka de miangavy toko raha maheno nareo mba ame telefona ho an'ny olona contactena mba ahafahana mijery aingana izany zavatra zany. Zay ngamba ny ohatran'ny hoe efa nihoatra kely ihany ny zavatra lazaiko fa tsy tena zay ny tena votoatiny fa ao zany ny asa tsy maintsy atao aingana, ao ihany koa ny ino ty izy teo ny fangalana ny reconnaissance. Misy miteny ihany hoe ary voeniko tamin'ny intervention ny avocat ny Andriamatoa Mamy Ravatomanga androany hoe voandrany vao naheno an'izy hoe Andriamatoa Emmanuel Macron dia solidaire amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Membre amin'ny parti reconnaissance ary membre amin'ny parti En Marche, c'est-à-dire majorité présidentielle. Fantako tsara mihitsy ny état d'esprit an'ilay Emmanuel Macron par rapport amin'ny izy ty izy teo par rapport amin'ny Andry Rajoelina, fantako tsara. Alohan'ny hidiran'ilay Sarkozy any amin'ny prison no niantso an'Andriamatoa Emmanuel Macron izy hoe exfiltreo Andry Rajoelina. Ça veut dire? Ça veut dire que Emmanuel Macron n'était pas prêt à exfiltrer Andry Rajoelina. Azonareo zay? Naverana tao. Ary rehefa nanapa-kevitra izy hoe ho asoriny, batainy, de pour moi c'est le coup d'état parfait.
Miala teo lahy, tsisy ialana amy lahy. Fa maninona ny andro rahateo raha tsy samy mipetraka aty Frantsa ary? Mba nanontany an-trano ve nareo? Donc reny zavatry reny, raha avoaka reny, miteny an'ireny de misy dikany ihany koa fa tout se décide dans les coulisses, vous verrez bien plus tard. Manam-pahaizana tompoko, veloma mahafinaritra.